masina ny teninao ry Jehovah Andriamanitra rainay, teny mampionona anay raha ao anatin'ny fahoriana izahay, teny manome fampanantenana ao anay koa raha sendra diso hevitra izay indraindray, teny fiainana ary teny ahazoanay fahasalamana ho anay rehetra. Koa raha ho vakina aminay izany teny izany anio dia aoka ny fananao masina Tompo, anome maso tsara ay hamaky ny teninao ho an'ny mpanomponao, ary aoka ny fananao masina hiasa manan-kely amin'ny izay rahanao ihany koa hitondra ny hafatrao ho an'ireto vahoakanao. Dia aoka ny fananao masina Jesosy hitoetra feno amin'ireto vahoakanao izay ny rahanao, dodododo amin'ity tempolinao masina ity fa mangetaentanao. Dia matoky izay Tompo fa tsy voaka eto raha tsy mahazo maim-panavy aminao noho ny teninao, koa mitenena araka ny fombanao Jesosy fa teninao izahay. Dia amin'ny anaranao ihany mangatana izany misaotra raha io. Amen. Amaky ny soratra masina isika ry havana arak'izay voalahatra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 2 andininy 10 hatramin'ny andininy 17. Epistily ho an'ny Hebreo toko 2 andininy 10 hatramin'ny andininy 17. Rehefa hita dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra ary mitondra zanaka maro ho amin'ny voninahitra ny hahatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana, fa iray ny havian'izy roa, na izay manamasina na izay hamasina, koa izany no tsy mahamenatra azy hanao ireo hoe rahalahy, ka manao hoe hitory ny anaranao ho rahalahy ko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao, ary izaho atoky azy ary indray koa indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy, koa satria manana nofo aman-drasy azy dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana. Ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana, fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny. Koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahy amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heliky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany hataon'ny fahoriana ny entiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Amen. Ray masina manasina ny famarinana teny. Io dia tonga tokoa eo amin'ny fotoana izahay antandrainay indray teny avy aminao izay mba tsy fanahy entinay amakivaky toy ny fiainana izay mbola fohinao ho anay sitrakao. Koa tenena tokoa raha eo aminay ankehitriny fa voninahitra iaino anao izahay. Amen. Miavana dia mbola tombona ao aminareo ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy.
Hebreo faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo arak'izay efa norenesitsika teo. Raha manomboka ny mamaky ny epistiliny Hebreo tsika dia ry amin'ny soramandry voalohany indrindra dia misy soratra hoe fampitahana any Kristy sy ny anjely. Ny epistily ho an'ny Hebreo ry havana dia araka ny fandinihana Paoly apôstôly no nanoratra azy. Misy adihevitra ihany no misy tsy manaiky loatra an'izay, fa raha ny endriky ny fanoratana amin'ny ankapobeny dia ohatrany tsapa fa i Paoly apôstôly no nanoratra an'izy io. Epistily ho an'ny Hebreo. Taorian'ny nandehanan'ny tompo, ny alàna tompo teto amintsika dia nisy adidy lehibe moa napetraky ny tompo dia anoizana ny fitoriana ny filazantsara. Ary nanao izay ho afan'ireo mpianatry ny tompo tamin'izany fotoana izany, fa tsy moramora akory no niasa natrehan'izy ireo tamin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny Jesosy Kristy zany. Indrindra moa ho an'ny jiosy, izay indrindra no zavatra misongadina ataoty epistiliny Hebreo ty ny fahasarotana zay natrehan'ireo mpianatra manoloana ny fitoriana ho an'ny jiosy indrindra. Ary fantatsika loatra fa mandraky ty ny androantsika 10 décembre 2023 ny jiosy dia mbola tsy manaiky amin'ny ankapobeny zany, mbola tsy manaiky mandraky ty ny androany fa iny Jesosy Kristy iny no ilay Mesia irahan'Andriamanitra anafaka ny olona amin'ny famitana sy ny fahafatesana. Arak'izany zany dia mbola asa hoavana be manoloana ny fiangonana zany zavatra zany hoe rovina amin'ny fin reto jiosy reto vao anaiky fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy Mesia zay efa irahan'Andriamanitra manafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny loha-hevitra zay banjinitsika satria ao anatin'ny volana Desambra raha teo isika itrika dia ny hoe ankalazao ny mpamonjy. Zay no loha-hevitra nisafidin'ny fiangonana FJKM rahateo any Madagasikara, ary mitombina loatra zany raha amin'izao ankatoky ny fankalazana ny naterahan'ny mpamonjy zao no ametrahana zany loha-hevitra zany. Zavatra anankiroa no andeho fakafakaitsika ny amin'izay loha-hevitra zay. Fankalazao ny mpamonjy satria maninona? Ny antony voalohany dia satria nahafoy ny ainy hamonjy atsika izy. Ny mpamonjy raha ny heviny zay efa fantatritsika, mpamonjy anarana nomenan'i Jesosy Kristy dia ny heviny amin'ny ankapobeny dia hoe Andriamanitra nidina eto an-tany nandray ny hendriky ny nofo zay ahafahany manakaiky koa antsika, ahafahany misintona antsika akaikikaiky koa ho afaka amin'ny fangejan'ny fahotana sy ny fahafatesana indrindra. Zay ny hevitry ny mpamonjy, dikany hoe mpamonjy amin'ny ankapobeny. Dia raha mamaky ny jaune filazantsara araka ny jaune ny ao amin'ny voalohantsika dia mahita tsara amin'izany ny famaritana ny hoe teny tonga nofo ary ny antony naharian'Andriamanitra izao tontolo zao dia nohy Jesosy Kristy indrindra. Fa ny anankiray hojerentsika koa ankoatran'izany dia hoe ankalazao ny mpamonjy satria matoky fa nametraka ny fiainana mandrakizay tokoa izy. Zay le dikan'ny
le antony nanomeza antsika profo hita maso fa resy ny fahafatesana ary tsy hoe resy fotsy ny fahafatesana fa ao ambadika faharesena ny fahafatesana dia fiainana mandrakizay raha teo. Fa noho izany a tokony ankalaza ny tompo mandrakarivotsika noho izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary araka ny voalazako teo a ny kely aina fantatra ireo apôstôly no mpianatra ny tompo tamin'ny fotoana andresy lahatra ny jiosy zay fiavian'i Jesosy Kristy raha teo raha zany Jesosy Kristy saingy mbola tanteraka hatramin'izay fotoana zay le hoe tany amin'ny azy izy fa ny azy zany tsy nandray azy mampalahelo. Fa ankehitriny moa isika fiangonana kristianina zay atao hoe kristianina no lasa mialoha lalana ny jiosy indray amin'izay lafin'izay manaiky fa i Jesosy Kristy tokoa ilay Mesia efa nirahan'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao ka tokony ankalazaina fantatra. Ny jiosy raha mandray izany tsy zany azy dia tena resy lahatra tanteraka fa Andriamanitra tokana no Andriamanitra misy ary tena izy eto amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Profon'izany a rehefa avy tafavoaka tany Antsesitany ny jiosy tany amin'ny taona 538 talohan'ny natogavan'i Jesosy Kristy. Sesitany izy fa tsy babo tsony ny lazana azy tamin'io fa sesitany tany amin'ny Babilôna. Dia rehefa tafavoaka tany izy dia miverina tany Jerosalema. Zay le hoe niverina ny tany ny jiosy zay zany no tena izy dia fay tsy nanompo sampy tsony ireo hatramin'izay fotoana zay tsy nanompo sampy tsony ary ataony litany mihitsy le maha Andriamanitra tokana ny Andriamanitra izay ivavahany sy nahary izao tontolo izao. Mandraky ny androany zany dia mbola izay ny Jesosy tsy samy manompo sampy tsony ireo mandraky ny androany. Ary izay indrindra no mahatonga hevitra maro hoe inona kay tsy naneken'ny reto jiosy reto any Jesosy Kristy ho ilay efa Mesia nandrasany fantatra. Moa tsy hitatsika nivarina eo hatreto fa ho avy fotoana tsy maintsy mbola ho resy lahatra ihany ireo rehefa tonga ny fiverenan'ny tompo indray fanotoany eny amin'ny raha olanitra. Fa ny zavatra nataon'izy ireo tamin'izany dia nankalaza ny tompo isa matetika presque isa taona indrindra mandritra ny fetin'ny Paska miakatra ao Jerosalema daholo jiosy rehetrarehetra zay afaka miakatra ao Jerosalema andeha ankalaza ny Paska satria nafahan'ny tompo Andriamanitra izy ilay tantara tany Egypta io zany préférence satria nafahan'ilay tompony izy mba ho afaka teo ambany vahoan'ny Egyptiana. Dia afaka zany izy dia isataony izy zany andeha mankalaza ny tompo. Tena eo zany le terme hoe mankalaza mandeha makao an-tekoly mitondra fanatitra mankalaza an'io Andriamanitra io amin'ny fony rehetra. Dia fantaniana mipetraka ho antsika fiangonana kristiana ahoana moa izany hoe mankalaza ny tompo zany. Satria ve tao anatin'ny tantara misy hoe tonga teto Jesosy Kristy andray niendriky ny nofo tamin'ny fanetretena lehibe nidina teo ambanin'ny laharan'ny anjely ary satria nandray ny nofo dia nisedra ity zavatra rehetrarehetra sedray ny nofo ity ary ny hafarany dia nanaika hofaty sy nombona teo amin'ny azo fijaliana. Dia aveo mankalaza zany sika amin'ny andro Paska ohatra amin'ny andro Paska hoe tafatsangana tamin'ny maty ny tompo dia hoe ankalaza zany sika ankalaza ny mpamonjy zany sika ho antsika fiangonana kristianina io miohatra
raha ataontsika hoe hoanina amin'ilay ataony jiosy araka ilay voalaza teo isa ataony isa-taona ary reo rehefa tonga ao amin'ny tempolo ankalazan'Andriamanitra zany tena zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainana zany ary tena fankalazana tokoa moa tena fankalazana tokoa amin'ny tena endrika tena feno zay ny nataon'ireo jiosy reo indrisy moa ny tempolo rava tamin'ny taona 70 taorianan'i Jesosy Kristy rava ny tempolo ravan'ny Romanina ary tsy fenina fa mety izay koa ny antony mahalikoliki ny jiosy amin'ny Romanina sy ny Kristianina satria ireo nanafika ny Jerosalema nandrava ny tempoly ary taty amin'ny taona 530 raha tsy vitany tempoly fotsiny rava fa Jerosalema mihitsy ny rava dia lasa voatery miparitaka indray ny jiosy lasa miparitaka maneran'izao tontolo zao tsy tapaverina tao Jerosalema izy raha tsy tafatsangana na firenena indray Israely tamin'ny taona 770 iny moa tantarafy fa io hoantsika kristianina zany manao zany hoe mankalazao ny mpamonjy zany io mipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe mba ahafahantsika mankalaza manana an'izany tena hoe fankalazana ny mpamonjy amin'ny tena endriny tena izy zany farafakely misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy voafehantsika aloha farafakely misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy ekentsika voaraintsika tsara zay vao mitombona ny hoe mankalaza ny mpamonjy bary isika raha tsy zany ho avy zao zany 25 décembre fetiny Noël indray dia ankalaza ihany tokoa no fety fa le tena endriky le fankalazana ve no ataony maro amin'ny fotoana io manao fety be manao sakafo le tonga ao an-trano dia mifanasy ao ny mpianakavy satria fetin'ny Noël na ny Mauritiana mankalaza an'io fa mivarotra kilalao siana ny tena ataony mba viditsika tsika kristianina indrindra ny manana izay mpananjanaka miazakazaka mividy kilalao satria miretirety any amin'ny fivarotan'ny zay tsy kristianina koa hoe satria tonga ny fetin'ny Noël dia zay koa mba mankalaza Noël satria napetraka tao anaty calendrier teo ilay daty hoe 25 décembre fa ho antsika kristianina kosa ao zany hoe mankalaza ny mpamonjy zany zao aloha ao amin'ny jaune filazantsara araka ny jaune toko fahafitony folo tsy tanitoko ao amin'ny andininy fahadimy angamba izay dia Jesosy Kristy nivavaka mifampiresaka mivantana tamin'ny ray any an-danitra izy hoe misy teny any hoe ankehitriny mankalaza ny zanakao misy toiny ao dia hoe raha zay zany retreretana dia hoe maninona moa Kristy no mangataka amin'ray hoe ndraindray no mankalaza azy efa vita ny asa nampanaovinao aozy izy misy teny maromaro ny tany sainy tao rehefa nivavaka manokana tamin'ray izy fa io teny io zany za hoe ankehitriny mankalaza ny zanakao ao amin'ny jaune toko fahafitony filo raha mamaky an'izay nareo dia hitanareo io fa maninona tsy hoitsika ankehitriny no tena ifatoany hoe mankalaza ny mpamonjy mankalaza amin'ny Jesosy Kristy namonjy antsika satria efa nafony ainy nanetry teny izy efa nandresy ny fahafatesana ho antsika izy nandresy nanafaka nanafaka antsika teo ambany vaholy fahotany izy efa akiza zay zavatra rehetrarehetra zay ho antsika raha aty no nataon'i Jesosy Kristy dia izy no natafavoaka nandre izy no tafavoaka ho mpandresy tamin'ny ady nataony ho antsika fa tsy ho an'ny tenany manokana nefa dia eo indrindra ilana hoe mila mankalaza azy isika mila mankalaza izany fa ny zavatra takina amintsika kosa dia hoe tena tsapantsika marina ve izay zavatra izay tena tsapantsika eo amin'ny fiainantsika isanandro ve fa tena hoe voavonjy efa nahazo famonjena tokoa isika io efa
famelan-keloka tokoa isika io efa manana antoka ao amin'ny fiainana mandrakizay tokoa isika io noho ilay Jesosy Kristy tonga nanetsy tena nidina teto amintsika. Zay zany fanontaniana ngezabe petraka ao antsika. Itsika zay no fa mandratsy tanteraka isan'andro isan'andro. Ary tena marina dia isika zanak'olombelona amin'izay noarina zavaboarin'Andriamanitra no ahoana ny ilazako azy no komplike indrindra no manahirana ny pahary antsika indrindra. Ahoana zany? Marina ve zany? Manaiky an'izany ve itsika? Itsika no manahirana ny tompo-pahary antsika indrindra, itsika olombelona, nefa itsika no napetrany ho ambony indrindra zavaboary. Voananomboka ny tantara dia fa nanino nomena ny zavatra rehetrarehetra zay fara tamin'ny fahasoavany Adama sy Eva tao amin'ny Sahelena. Zavatra anankiray fotsiny mba nangatahana tompo tamin'ny fotoana, zavatra ray fotsiny, zavatra voan-javatra kely ohatrany fotsiny hoe aza mikitikitika io ihany no zavatra tsy azo lokotia. Otriny iny Adama vao maika iny indray nataony reto Adama sy Eva. Iny zavatra tsisy dikany, toa hoe tsisy dikany moa zany satria zavatra iray moa ao anatin'ny zavatra tsy hita pesipesena fahasoavana sy fiadanana no mena tompo. Dia nanomboka teo tafiditra ny ota, ary rehefa tafiditra ny ota dia tafiditra miatra tamin'ny olombelona ny fahafatesana. Romanina toko dimy andininy faharoambinifolo sa Romanina toko faharoambinifolo andininy fahadimy aby misy an'izay. Miditra tao amin'ny anankiray ny ota dia iny natonga ny fahotana hiatra tamin'ny nofo rehetrarehetra sy ny fahafatesana. Dia tantara raha manaraka ny tantaran'ny jiosy ihany koa isika ny zanak'Israely. Mbola tsy jiosy izy tamin'izany, tamin'ny mbola Mosesy no nitarika azy dia zay izy. Besiasia efa omena ny lalany fanafahana, efa omena ny lalana mitondra makany amin'ilay tany Kanana izay paradisa kely. Fandroany omena Andriamanitra ny zanak'Israely mbola miodina ihany eny an-dalana manao izay zavatra mampalahelo ny tompo. Hanika mandringana trano tompo zany, efa nandringana izy tamin'ny safodrano, nandringana koa izy azo adino fa ny zanak'Israely izay niala tany Egypte, ireo tonga tany Kanana tamin'ny fotoana efa génération hafa mihitsy efa le taranak'ireo satria naripadripaky ny tompo izay rehetrarehetra miodina sy nanompo Andriamanitra hafa. Na i Mosesy ary tsy tafiditra tany Kanana fa lafa no tenen'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely miditra tany amin'ilay hoe tany Kanana. Tantara fantatsika tamin'ny mpanjaka raha mamaky ny tantaran'ireo mpanjaka maro samihafa ireo tsika. Fa zany mpanjaka Davida zany tsy navelan'Andriamanitra nanao ny tempoly akory na dia nanana fikasana natary fa ny zany ny eken'Andriamanitra nanangana ny tempoly sy ny sisa. Ary mandraky ny androany dia zavaboary tena komplike isika zanak'olombelona. Manaiky an'izany ka komplike. Efa omen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny promesy ary fa efa miandry anareo zany paradisy, zany fiainana mandrakizay zany. Fa mandraky ny androany tena mbola komplike isika no izany. Aokare ampianarana tompo, ao isika ahitsiny tompo amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo hoe ankalazao ny mpamonjy antsika fa io ilay mpamonjy miantoka ny fiainana mandrakizay ho antsika. Mpamonjy izay nanana ny fanetretena faritany
izay miadam-pinaritra manana ny zavatra rehetrarehetra tany amin'ny voninahitra indray nanaiky hidiny handray ny endriky ny nofo izay nofo izay toeran'ny fahotana, nofo izay toeran'ny fahafitsiana rehetrarehetra, ny kely no nandray amin'izany endrika izany, ary izay natonga azy a nanaiky hijaly sy mifaty ho antsika teo ambony azo fijaliana, satria sarobidy amin'ny loatra isika zanak'olombelona, na dia farak'izay komplike azy, sarobidy amin'ny loatra, ary mbola nomeny fampanantenana fa rehefa tonga ny fotoana, rehefa tonga fahatanterahany tena hoe famonjena ka hiala eto isika izay iombona anjara amin'izany fiainana manak'izay zany, dia rehefa tonga izay fotoana izay dia ahoana ozy ny tompo hiara hanjaka aminy ho hiara handova ilay fiainana manak'izay, hiara handova ilay fanjakana, zavatra ngeza be izany. Tsy misy mpanjaka amin'ny tany anaiky hoe vahoaka hoentina eo ambany fitantanany ka hoe ianareo vahoaka eo ambany fitantanany koa hitovy larina raha ataontsika hoe mpanjaka président république eto ambony tany mbola tsisy zany teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona, teo tantaran'ny fanjakana ny tany ka hoe manaiky ny mpitondra antsika fa tsika koa dia mitovy larina eny fa na dia indraindray na le hoe démocratie any amin'ny lalam-paharorenan'ny firenena maro hoe ny vahoaka no tokony fanjakana sisika sy ny sisa, fa dala pratika tsy izay no izy, fa ny mpanjaka amin'ny fanjakan'olombelona dia izy ihany mpanjaka, tsisy miara-manao mety ny taranany angamba ny président république rehetrarehetra eto ambony tany ankehitriny tsisy manaiky an'izany hoe zany président ka ianareo koa mitovy larina amin'ny fahefana sy ny fanjakana, tsy misy zany, fa ilay pahary atsika irery any izay tompony ny zavatra rehetrarehetra, izay tompony ny fahefana rehetra, izay mpanapaka ny zavatra rehetrarehetra, izy ihany no nanatanteraka izany ho atsika ka mendrika ankalazaina izy indrindra amin'ny famonjena. Ireto ary mba hanampy atsika ahatakatra anana kokoa an'izany toetra tena marina no fankalazantsika ny mpamonjy zany. Ny mpamonjy ny havana mety tsy mitaky zavatra ngeza be amintsika marina, fa resaka tamin'iray izy hoe ankalazao ny zanakao, fa mbola tsy niteny Jesosy Kristy hoe ianareo mankalaza. Au contraire, zavatra niteneny aoka izay lehibe indrindra aminareo no manino no mpanompo izay kely indrindra zay ny hevitra tiany lazaina tamin'izay fotoana izay, fanetrehan-tegna manana ny asa fanompolo manomboka any miendriky ny fankalazana ny mpamonjy. Io zavatra rehetrarehetra nasainy tompo ataontsika io, ary lay mission ngeza be mbola nampanaoviny antsika hoe ndana dia nda mandehany ianareo amin'izao tontolo izao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetrarehetra nanomboka azy apôstôly ho ihany tamintsika teo, fa tsy moramora koa ny zavatra niainan'ireo mpianatra tamin'ny fanatanterahana zany, fa presque ny mpianatra rehetrarehetra ankoatran'ny jaune apôstôly ireny no tsy nisedra ino nisedra fahafatesana tamin'ny fomba feno abibiny, ny sasany fatsihana tamin'ny azo fijaliana ohatrany i apôstôly Petera zany tsy nanaiky moa izy araka ny fatsofina fa tsy atsomoloka ny azo fijaliana fa tsy atao ohatran'ny tompo, satria zao izy zany tsy mendrika tsy mitovy ny tompo, fa sasany tapahana alohany, sasany any vonoana le folo sy ny sisa ny apôstôly Jaune ireny ihany tsy nisedra zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa izao rehefa mahatafavoaka an'izay tsika zay vao mipetraka le tena endrika hoe azotsika tsara hoe ahoana ny fomba hitoetra tokony ananantsika mba hanatanterantsika hoe ankalazao ny mpamonjy. Anja
zany le izy tsy moramora zany ary ny fiangonana mandraka ankehitriny dia mbola izany mba hahafahantsika ny mandeha mizotra marina hoe mankalaza ny tompo dia tsy maintsy mahatakatra ary tsy maintsy miaina ireo zavatra rehetrarehetra nampanaovan'ny tompo isika. Inona moa nampanaovan'ny tompo atsika amin'ny ankapobeny dia mitoro ny filazantsara marina dia filazantsara izay fijoroana vavombelona fa ny tompo dia maty tokoa ary maty noho ny fahotaontsika nalevo satria zay atao hoe nofo zay no atao hoe olombelona tafonofo aman-drano nalevo nandalo zany lalan'izany izy mba ho fanavotanantsika mba hampianatra antsika noho ny fahotanareo kely natonga ho faty tokony hibebaka ianareo fa rehefa avy eo mitsangana tamaty izy tamin'ny andro fahatelo ary napidina ny fanahy masina tamin'ny andro pentecoste mba ho antoka sahady fa efa miandry atsika izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Izay no irahana ataon'ny fiangonana mandaka ankehitriny mitory an'izany filazantsara izany mba hampitoetra tsara n'le hoe fankalazana ny tompontsika satria namonjy atsika ho afaka tamin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Mipetraka ao atsika ny fanontaniana move isika veritra mandeha move isika tena manana marina an'ilay toetra ankalaza empamontsika amin'ny fomba fankalazana tena izy sa fankalazana ohatran'ny ataon'izao tontolo izao ihany koa satria izao tontolo izao ihany koa ho iaho amin'ny andro krismasy dia mankalaza ny tompo amin'ny fombany fa tsy izay le fankalazana ny tompo takina amintsika ankalazao ny mpamonjy ankalazao ny mpamonjy na ny anjely ary tamin'ny fotoanandrony tany an-danitra dia nidera sy nioby avy any an-danitra nyfatogavan'ny mpamonjy eto an-tany andeha handray miasa mpamonjena izay nanirahana azy fa maika fa isika ankalazao ny mpamonjy ahoana ny fomba ankalazantsika ny mpamonjy atsika efa takatritsika tsara ve miasa mpamonjena izay natao azotsika tsara avy eo inona marina nahatonga azy nanaiko ho faty nanenty teny takatritsika marina ve hoe isika nge efa nomena fanahy masina izay hitarika atsika hampianatra atsika mba hanana an'izany fahamasina an'izany rehefa nomena atsika ny famelana ny fahotantsika sy sisasisika isika ve efa mahatakatra marina fa tena misy zany fiainana mandrakizay efa nomaniny tompo atsika zany ka tokony ankalazana izany sika amin'ny fomba manahoana izay fankalazana ny mpamonjy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka ao atsika izany ry havana tsy izao ihany fa mipetraka ao atsika isanandro isanandro satria ny tompo dia tena efa nitondra famonjena tokoa atsika ary efa miandry atsika ny atao hoe fiainana mandrakizay raha toa ka manaraka ireo rehetrarehetra izay nandindiny atsika isika mba ho antoka no amin'izany rehetrarehetra izany. Fa nindriavana amin'izao ankalazao ny mpamonjy ankalaza zany tsika afaka fotoana foy fa efa madiva koa ny fotoana izay iverenina ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay andray ny fiangonana fotoana izay anaporofona amin'izao tontolo izao sy anaporofona ny tompo amintsika fiangonana fa ho avy tokoa izy andeaka atsika mitondra fiangonana any amin'ilay toerana izay efa nomanina ny toeran'ny fiainana fahavelomana mandrakizay tsy misy fahafatesana intsony tsy misy fahoriana intsony sy ny sisa sy ny sisa ka ao isika anana fankalazana an'Andriamanitra mihoatra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany aoka tsika tsy anana fo miorooro manoloana ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'izao fotoana izao
fa efa voasoratra mazava tsara ao anatin'ny soratra masina ny fomba iverenan'ny tompo, ny fotoana mety ahatongavany tompo efa voasoratra mazava tsara ao anatin'ny soratra masina, ka zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina ihany no akarahantsika. Ary ny fiangonana manoloana izany zavatra rehetrarehetra zany tokony hanana fifaliana mandrakariva, tokony hanana fifaliana. Ary zay fanakaiky amin'ny atao hoe fankalazana mankalaza. Olona manana fifaliana no afaka mankalaza, manana fifaliana mandrakariva fa satria efa azo antoka ny fiainana mandrakizay. Afaka manana fankalazana an'Andriamanitra satria ilay Andriamanitra nanome antoka ny fiainana mandrakizay dia velona ho antsika mandrakandroany. Ary efa ho avy tsy hoe andray atsika indray indrindra ny fiangonana ho eny amin'ny ramolanitra ka hiara-mpandova aminy amin'ilay hoe fanjakany lanitra fiainana mandrakizay. Dia ho amintsika ry havana ho tanteraka amintsika isanandro isanandro ny famonjena izay nataon'ny tompontsika ho antsika. Amen. Mbola iarivavitra ray sotranao izahay raha mitondra izay afatrafatra izay indray ianao tamin'ny alalan'ity mpanomponao izay tsy mahasory. Eny mety mbola tsy takatray tokoa ny antony tsy maintsy ankalazananao araka ny sitraponao. Rehefa ampianaro isanandro izahay hanana an'izany toetra izany, ampianaro isanandro izay hanana finoana fa efa nomenao ny famonjena, rehefa nomenao antoka izay fa handova ny fiainana mandrakizay ny fiangonana izay voafidy amin'izany fotoana izany. Ary ataovy miaina izany izay dia n'izao dia ny mbola eto ambonin'ny tany mitafiny famandrana mba hahafahanay miaina sady ny fifaliana amin'ny fankalazananao, indrindra rehefa tonga ny fotoana izay ahatongavanao iverenanao indray eny amin'ny rahona lanitra ka hitsenanao ny vahoakanao maro be rehefa nankasitrahanao, rehefa nofidinao izay efa nekenao androso amin'ny fifalianao. Ary izahay fiangonanao rahateo dia mananteny fa ho isan'izany vahoaka izay ekenao hiditra amin'ny